Mamerina fiaravanantsika rehetra indray manaraka ny fampizarana izay ataontsika eto amin'ny pejy zava-manahirany vehivavy. Iray volana manindrotra antsika tamin'ny volana martsa iny, tsy nandray vahiny mihitsy fa nankalaza ny andro maneran-tany ho an'ny vehivavy. Tamin'ny 9 marsa no nandraisantsika vahiny farany, vahiny fahavalo ambin'ny folo. Dia tamin'ny volana marsa iny moa izany tao anatin'ilay fankalazana dia nanao toriteny fampianarana mitohy mahakasika ny écoféministe théologique teto amin'ny pejy, izany hoe nampahafantatra ny fototra ara-tsoratra masina ny mazava-dehibe ny tokony handraisany olona tsirairay na mino na tsy mino andraikitra ny amin'ity resaka tontolo iainana ity, satria isany tena hoe olana maneran-tany iaraha mahita amin'izao fotoana izao moa izany ilay fahasimban'ny tontolo iainana. Io na mpino anao na tsy mpino anao na olona aiza anao dia miara-mizaka ny vokatry ny fahasimban'ny tontolo iainana moa tsika rehetrarehetra. Dia noho izany ny vahintsika fahasivy ambin'ny folo izany androany dia hiresaka manokana momba n'izay resaka tontolo iainana izay atsika. Fa satria moa anatin'ny tena fotoana mafanafana izao any Madagasikara, amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy io na amin'ny lafiny ara-pirenena na amin'ny lafiny ara-piangonana. Zahay tamin'ny 8 marsa iny namoaka ny tantaran'ireo vehivavy nianatra teolojia voalohany teo amin'ny FLM, dia tena nitandrina be mihitsy satria mafanafana koa ny tao amin'ny FLM tamin'io, dia mila zavaina tsara izany hoe inona tsara ny antony anaovana an'ity. Dia androany koa izany ty interviewtsika manokana miaraka amin'ny vahiny fahasivy ambin'ny folo eto amin'ny pejy ity mifandray amin'ny resaka mafanafana any Madagasikara koa izy ity, resaka ilay bazy toliara. Dia mila zavaina tsara koa hoe inona koa izany no mahatonga antsika miresaka momba an'izay eto amin'ny pejy zava-manahirany vehivavy. Efa manoloana antsika eto moa ny vahiny raha ny mahazatra antsika eto amin'ny pejy izany dia asaiko manao présentation aloha ny vahintsika. Fa noho ny anatin'ny fotoana mafana be, tsy mafanafana fotsiny moa izany fa tena mafana be an'ity resaka bazy toliara ity dia atomboka antsika amin'ny fanontaniana hoe nahoana antsika no hiresaka anazy eto amin'ny pejy androany izany ny fampizarana. Izay tsika vao hanao présentation rehefa avy eo mba mazava tsara izany ny sain'ny olona amin'izay fotoana izay, satria ny miresaka amin'ny ankamaroan'ny malagasy moa izany dia mandray zavatra atendrony na émotionnel na araka an'izay fanaraka ny renirano ninjan-drano eny. Dia aleo apetaka antsika tsara aty am-boalohany izany aloha hoe inona ny antony mahatonga antsika miresaka ny eto amin'ny pejy zava-manahirany vehivavy dia izay tsika vao hiditra amin'ny présentation amin'ny antsipiriany. Fa na izany ary mba ampahafantarina fotsiny angamba hoe iza ilay miteny dia inona ny antony izarantsika an'ilay izy. Allô? Ie, maheno tsara ka. No, mangasitraka amin'ny fandraisana sy ny amin'ny fiarahana androany. Faly moa zany ny tena karaha ohatra ka vao antso andry anjara amin'ity interview atao amin'ny zava-manahirana vehivavy. Dia voaresaka teo moa ny antson-draha fa raha mahakasika ny tenako kosa dia izany no nilain'Andriamanantena ho anambady aman-janaka mipetraka aty Toliara. Mpianatra tao amin'ny Universitén'i Toliara, tamin'ny sehatry ny biodiversité environnement moa izany nandalina momba ny tontolo iainana. Dia nanao stage, navita stage, niasa dia ankehitriny miasa tanteraka amin'ny sehatry ny mahakasika ny fiarovana ny tontolo iainana. Fa mampiavaka kely anazy dia plutôt miasa amin'ny fampandenan-draharaha ny projet base toliara mba ahafahana mitantana ny lafiny ara-tontolo iainana. Efa folo taona latsaka kely zay, folo taona amin'ny juin zao no niasako amin'io CHS io ary dia tao moa izany nomboka tamin'ny fianarana mandraiky tiny androany. Lazalazaina hoe maro ny dingana nandalovana sy ny andraikitra ny sahanina teo amin'izay lafiny izay. Dia mahafinaritra androany mizarazara an'izany amintsika mba ahafahan'ny tsirairay aby manana hevitra mazava, mafonja sy manazava ny sain'ny tsirairay avy koa izany mahakasika ny lafiny tontolo iainana
sy ny asa fisandrana ety Madagasikara sy amin'izao tontolo izao moa zany. Misaotra betsaka amin'izay miala tsiny moa fa tena voatafoka anao avy dia voaniditra avy dia tao anatin'ilay fanazavako fa misaotra anao fa tena mazava tsara zany fa sady piasan'ny basy filiara zany ianao no miandraikitra ny lafin'ny tontolo iainana amin'izao fotoana izao fa araka ny nazavainao teo efa nandray posta maromaro samihafa anao tao. Zaho manokana moa zany tamin'ny 2010 5 taona lasa izay no tadidiko nanao zaika be voalohany ny aumônerie protestante universitaire tamin'ny tany Tamatavy. Dia isany tanatin'ilay programan'ny zaika be nataonay zany nanao vizity ny Ambatovy izahay tamin'ny tanatina Diso moa zany ilay mpianatra ny université rehetrarehetra. Dia nisy nametraka fanontaniana tamin'ny ry zareo mahay ny lafin'ny teknikan'ny tontolo iainana hoe maninona moa ty contrat ty zany no natao hoe 1% fotsiny no tombony ho an'ny Madagasikara nefa lazaina hoe nickel sy cobalt ny fandrahana nefa zavatra be dia be no azo ao anatin'ilay tany rehefa avy eo fa tsy nickel sy cobalt fotsiny. Dia nivaly tena malagasy tamin'izay fa tsy vahiny fiasan'ny Ambatovy dia hoe atsika malagasy re dia menomenona foana, atsika ihany no miteny hoe tany mena ve irery dia rehefa ampirehetin'ny vazaha ny tany mena dia menomenona indray atsika hoe 1% fotsiny ve ny atsika. Tiako tenenina zany misy an'izay toe-tsaina izay ao amintsika malagasy hoe teo arahitsina ataontsika ninona dia amin'izao ilay izy misy mampiasa dia be menomenona tsika. Tamin'ny 10 taona lasa izay miteny ianao teo hoe 10 taona mahery ianao izay nefa tao amin'ny basy filiara. Amin'izao moa malaza be ilay basy filiara dia ohatran'ny hoe projet vao manomboka ilay izy nefa tena 10 taona mahery kay izany ianao no tao. Azontsika hiverenana tsony amin'ny voalohany mihitsy be hoe nanomboka oviana izy io inona ilay zavatra tena tao dia mba hazavao amin'ilay toe-tsainay malagasy tsy mahalala ohatran'ilay tena mpiasany Ambatovy mihitsy no mahalala zany namaly zany zaho moa tsy nahateny tamin'io tanatin'ilay vizity fa hoe wow zany ve ho an'ny vavali-tenina malagasy mpiasa ato anatin'ity zavatra ty rehefa mba misy malagasy manontany hoe tsy rariny ilay tombony azon'ny malagasy amin'ilay fitrandrana amin'ilay arena kibon'ny taniny malagasy. Raha ny zaho fotsiny aza nefa 10 taona lasa zay nefa ny raha dinihako tena hoe anatin'ny génération taty afarafara satria raha 10 taona zay par rapport amin'ny toerana any misy nitetika asa dia tena kelikely tokoa satria ny raha iverenako kely zany ny tantara ny tamin'ny taona 1992 13 14 15 tany no nanomboan'ny tetikasa hoe fasy mainty ranobe zany. Tena tadidiko tsara mihitsiny za vao nanomboka nandeha terrain voalohany nahoda be Antanjoy any Foko amin'ny faritra avaratsy ny Sitiminen zay no ny nandrainay zany izay amin'io natondianay avy mba mamonjy tanàna zany fa avy nanao ny asa tany anaty ala tany. Fa io dia mahatsiaro sy mahatsara izy mbola tanora hozy izy no nitondra an'ireto vazaha nitsirika an'ity faritra misy anay ity fa efa ela tokoa zany. Zavatra misy nefany ny fisandranana ny kibon-tany zany matetika tena zay moa mampiavaka azy ny amin'le hoe ny amin'ny sehatr'asa rehetrarehetra satria dia anisan'ny fantatra iarahan'izao tontolo izao mahalala fa asa faran'izay manana impact négatif goavana indrindra ilay izy amin'ny tontolo iainana ara-tantara zany. Nefany koa anisan'ny levier de développement nampandroso ny firenena rehetrarehetra. Raha jerena tantara na firenena anankiray minier ny firenena tsirairay avy ny firenena tsirairay avy tsy afaka mandroso raha tsy misy zavatra manosika moa zany na manohana an'izay. Hatreto aloha raha ny ara-tantara dia na firenena manana tanjaka portuaire moa zany manana port lehibe bevata na manana asa fitsandrana amin'ny ankibon'ny tany na io pétrole na io hafa moa zany izay manohana ny fivoaran'ny teknôlôjia
sy ny fiainana andavanandro rehetrarehetra mihitsy aza en fait. Dia zay ny iverenako ny aminy hoe tsy zavatra vaovao na eto an-tany na eto amintsika eto Madagasikara akory ny fisandrana renakibon'ny tany. Ary io dia fomba fiteny hoe fanohitra amin'ny fampandrosoana. Hoe ny tsisy fampandrosoana tanteraka eo ambony fandriana na eo ampisaintsainana zany. Fa tsy maintsy misy manohana azy, manosika azy, zay vao mandroso. Fa tsy vitan'ny eritreritra fotsiny na ny fanantenana. Ka raha miverina hoe 1% ny anjaran'ny Malagasy Madagasikara amin'ny fiandrianana ny kibon-tany Madagasikara. Oui, marina tokoa zany. Fa ny iverenana angamba dia ny hoe inona moa no maha 1% anazy. Fa io tena lalàna ny code minier malagasy izany hoe ny lalàna velona eto Madagasikara namboaran'ny Malagasy, novolavolan'ny Malagasy mba ahafahan'ny Malagasy mahazo tombony farak'izay betsaka amin'ny fisandrana ny kibon'ny tany no mahatonga ny chiffre 1% io. Hazavako moa tonga izay hoe izay farany betsaka indrindrany. Ny 1% raha natreha 100% dia tena hoe mba kely. Zavatra dinihana nefa mitovy amin'ny asa rehetrarehetra ihany io. Raha ianao te hampidi-bola dia mila mampiasa vola. Miresaka antsika hoe harena kibon'ny tany. Fa mialohan'ny maharena azy dia misy terme zay hoe hotrikaina aloha izy. Izany hoe zavatra mihotrika fotsiny ao ambanin'ny tany ao raha tsy miala tao, tsy ampiasaina, dia mitovy ihany ny manana sy ny tsy manana. Itovizany rehetrarehetra izay. Ka le famadihana an'ilay hotrikaina ao aoriana iny mila vola, mila investissement. Izy nefa resako teo hoe mandany amampolo taona ny maro, en moyenne eo amin'ny 25 ans eo ny fotoana lanin'ny hoe produit minier anankiray hita fa exploitable. Mandrapatonga ny hoe manana fahazao-dalana ianao hitrandraka. Mbola manampy taona manampy an'izay koa ianao eo amin'ny 5 taona, misy aza 10 taona no mahazo fahazao-dalana ara-tontolo iainana. Satria dia tsy moramora izany, tsy moramora zany mitondra fampandrosoana na mampandroso firenena zany. Vao mainka moa mamadika hotrikaina, mivadika harena. Ka io indrindra zany mahatonga ny firenena maro afrikana aty tatsimo moa zany, izay samy miezaka ny mampiasa ny harena eo am-pelantanany fa tsy mitoky nefa ny situation ny firenena tsirairay avy. Raha miteny izao tsika hoe hanamboatra trano hividy tokotany, lafo kokoa ny vidin'ny tokotany anankiray azo manao mpivarotra zany raha ohatra ka misy jiro, misy rano, misy farafaharatsa misy poteau akaiky eo. Toy izay tokotany any ambanivohitra be any, tsisy lalana, tsy hita ny jirama akory. Izany hoe zany tsy misy raha vao hoe s'installe any mila ianao hanamboatra lalana, hangataka lalana, hividy poteau, izany hoe voa départ zéro tanteraka. Mitovy amin'izay ny aty Madagasikara. N'iza projet minier natao teto Madagasikara na projet hafa aza moa zany dia tsy maintsy mampiditra ao anatin'ny coût investissement ny infrastructure rehetrarehetra. Izany zavatra anankiray izay raisiko ohatra fotsiny izany zavatra rehetrarehetra izany no raisin'ny fanjakana sy mipahy ny lalàna sy mipahy ara-économique en compte mba hahatonga hoe compétitivité, satria tsy isika malagasy irery ihany no manana renakibon'ny tany. Mitovy amin'ny fitadiavana asa ihany io. Ny orinasa hoe manana fond hitrandrahana mitovy amin'ny asa rehetrarehetra ihany. Tsy hoe da feno erak'izao tontolo izao fa mitady izay fomba mba ahafahany s'installe environnement tsara. Ka antsika aty Afrika, tsika tatsimo, hémisphère sud no resahako amin'izay fa tsy hoe atsimo Madagasikara, somary tarika amin'ny resaka infrastructure, sécurisation sociopolitique iarahantsika mahalala ihany izany rehetra dia miconstitue risque d'investissement. Ary fanapa-kevitra ny fanjakana any amin'ny hoe aleo atao compétitif le tohana tamberim-bidy any amin'ny fanjakana fa amin'ny lafiny hafa no angalana tombony bebe kokoa. Izay ny iverenako hoe raha 1% iny haitsika iny marihana fa mbola misy haba sy obligation frais d'administration minière
maro hafa milahatra ao ambadika eo izay mizarazara isan'ny tokony hisatsokajany. Zany rehetrarehetra zany azy efa novan'ny fanjakana ankehitriny misy le refonten'ny code minier tamin'ny 2019 amin'izao izy efa 6% zay raha tsy diso 6% dia 1% resantsika teo iny akoatra ny obligation hafa izay mbola hidirantsika landana farany moa zany. Tiako marina dia ny hoe orinasa io misy kajikajy ara-ekonomika maro mandeha eo ary ny zava-dehibe dia ny hoe ny investissement étrangère dia manarina ny art-rena fahobe. Tsy mety tsy hita ilay izy fa resaka ekonomika sy macroéconomie ilay izy zany. Izay no mahatonga an'izay. Zay Wow. angamba bara. Ohatra tompo tena 10 taona ty aoriana zany vao voavaly ilay fanontaniana tamin'izany fotoana izany hoe maninona no 1% misaotra anao koa nanazava hoe efa niakatra 6% kay izany ilay izy amin'izao Za koa zany moa zany tena zéro amin'ny lafiny ekônomia na ny ekônomin'ny vola kely tantanako raha tsy haiko fa mihaino an'izany fotsiny dia mahazoazo olona hoe wow 25 ans eo zany manomana fotsiny aloha mijery hoe azo tandrana ve inona ny fitaovana sy ny tariny eo amin'ny 10 ans eo zay vao hoe mangataka lalana ara-tontolo iainana zay vao efa misy 35 ans zany tany alohan'ny nanomboan'ny projet misy investissement maro be efa tafiditra ao efa nisy fiarahana miasa maro be any zay tsika vao tonga amin'ny androany. Fa ny anay malagasy tsy mahalala ny fototra moa zany dia mieritreritra zavatra voatomboka io dia averoafany fotsiny ireo dia mandeha dia vita dia tsisy fiantraikany fa hitako hoe tena zava-dehibe izay fanazavanao an'izay fototra izay te hiverina aminao amin'izay ary araka ny lazaiko teo hoe te ahafantatranao misy kokoa amin'izay toin'izay fampirehefantsika teo nolazainao amin'ny ankapobeny ihany teo hoe nianatra resaka environnement tao Antsiliara dia avy eo avy efa niasa inona moa zany ty zavatra inona moa ty resaka environnement ty inona ilay zavatra ianaranareo momba ny environnement dia inona ny ataony environnement ao anatin'io projet io sady mampafantatra ny tenanao zany ianao no mba mampafantatra raha azo atao ny cursusinao tao anatin'izay satria minao fa dia lehibe ny mpianatra amin'izao mieritreritra hoe izany resaka environnement zany inona moa zany ohatran'ny hoe science de l'environnement ao anatin'ny faculté des sciences ao fotsiny fa tsy mazava tadidiko raha izay tamin'ny nianatra tany Fianaratsoa koa vao nisokatra ny droit moa zany tena mampalaza ny université Fianaratsoa hoe misy droit civil dia droit pénal dia misy droit de l'environnement tamin'izay dia hoy izaho hoe inona koa ary zany droit de l'environnement zany dia ararotina zany ianao eto hoe ampahafantaro anay misy kokoa ilay hoe inona ilay environnement sy ilay fianaranao sy ilay hoe ataony environnement ao anatin'ny base filière. Tsara be ilay fanontaniana. Tadidiko za vao nanomboka nandray poste teo 3 mois teo eo angambany dia nanontany ihany encadreur-ako tamin'izay fotoana izay hoe inona moa zany ny ataonao hoe hanao stage ianao stage mémoire dia amin'ny environnement dia any amin'ny société minière any amin'ny Rio Tinto QMM nanaovanao stage tsy mifanohitra ve zany dia ny zavatra nazavaiko aminy tamin'izay dia ny hoe ho antsika malagasy dia ao anatin'ny kolontsaintsika mihitsiny ilay hoe fitandrovana ny tontolo iainana tao anatin'ny kolontsaintsika hatramin'ny voalohany zany tsika dia niara-miaina tamin'ny tontolo iainana hatramin'izay. Ny zavatra mampalahelo nefany dia noho ny fahantrana dia lasa tsy maintsy nampiasa mihoatra amin'ny tokony ho izy satria dia ny fiainana manontolo dia miankina amin'io antsoina hoe ressources naturelles moa zany na ny ao amin'ny environnement io dia lasa miasimba ny tontolo iainana ny doro-tanety ny tetikala reny rehetra reny dia navaliko azy hoe zaho nieritreritra nanana choix aza tamin'ny fiainako hoe hanao conservation ve sa hanao préservation. Azavakely hoe mahasamihafa anazy raha ny mahazatra antsika rehetrarehetra dia mila arovana ny tontolo iainana. Raha ohatra nefa ka arovantsika tsy azo kitikitena ilay tontolo iainana aiza indray tsika ny ahita fanafody huile essentielle aiza indray tsika ny ahita an'ireo voan'ny gripa dia mila kininina fotsy ohatra ka ho arovana ilay izy lasa misy olana kely zay hitako aterak'izay dia zay nahatonga ana nisafidy an'ilay hoe aleo manao préservation izany hoe
aleo ilay tontolo iainana ampiasaina ihany fa hitadiavana fomba mba ahafahana mampiasa azy maharitra. Zay no nomboka ny idirana ilay hoe développement durable. Ny société minière no hitako hoe orinasa karazana seha-piariana anankiray izay tena manana passif environnemental be indrindra, izany hoe challenge lehibe. No koa nefany manana ny cadre réglementaire faran'izay mafy indrindra ny amin'ny resaka lafin'ny tontolo iainana. Maneran-tany dia samy manara-maso, mitsirika, samy sy manana lalàna tena efa harifomba aman-taonany maro mi-s'assurer hoe ny zavatra nataon'ny secteur minier hatramin'izay dia sady honeriny amin'izao fotoana izao no koa voara-maso mihoatra lavitra noho ny sehatr'asa rehetrarehetra hafa. Izay no nahitako hoe sehatra anankiray ahafahako mba sady mampandroso ny firenena izay misy Madagasikara no koa nefany ahafahako manara-maso ny asa azy atao, mitondra ny anjara birikiny amin'ny hoe mitondra ny fahaizako, ny compétence izay nomeny université mba ahafahako mametraka programa fanaraha-maso sy programa fitandrovana ny tontolo iainana ao anatina compagnie minière. Izay moa izany navaliko anazy dia nanao aiza moa tamin'izay amin'ny hoe fa vokoa hevitranao izay fa ndao fa ho ataontsika 2015 zany zavatra resahako izany. Allez voir. Maromaro ny zavatra nefa tao anatin'izay satria dia raha ankehitriny ny le terme hoe conservation de l'environnement efa somary novana tanteraka mihitsy hoe non objectif pour le développement durable, SDG moa izy, sustainable development goal. Izany hoe izao tontolo izao dia niova firehana tanteraka ny amin'ny hoe aleo hialana ilay fomba fijery fahizay hoe mila arovana ny tontolo iainana fa andao isika hijery ny lafiny ara-tontolo iainana miaraka amin'ny lafiny ara-tsosialy sy ara-ekônomika. Satria raha vao tsy miaraka ireo telo ireo dia tsy ho tanteraka mihitsy ilay faniriana hoe mba hikajy ny tontolo iainana ho an'ny taranaka faramandimby. Ny compagnie minière dia manana anjara toerana lehibe amin'ny fanatsitraranareo tanjonareo. Raha tsy resaka fotsiny hoe efatra izy sy diso efatra ao amin'ny objectif du développement durable dia samy mahakasika ny secteur minier daholo, na ny fampandrosoana izay, na ny fikajena ny tontolo iainana, na ny maha olona sy ny fitantanana maharitra ny haivoary moa na ny biodiversité. Objectif de développement durable daholo izany izay tena ananany secteur minier anjara biriky lehibe satria dia noho ny asa izay ao ataony dia d'office izy manana fonds sy budget sy obligation hanarina, hamerina amin'ny laoniny sy mandoa-onitra ara-tontolo iainana. Izay no nahatonga anahy hoe raha nianatra tanatin'ny environnement za dia nanaraka an'ilay firehana sy mahaneta mialoha kely ihany ny amin'ny hoe aiza no lalana haizoran'ity antsointsika hoe environnement ity dia se concentrer plutôt ny amin'ilay hoe l'environnement et le développement durable. Dia izy moa izany natao asa ianarako izao, natao asa satria raha dia nanomboka en tant que stagiaire za 2015 stagiaire dia niakatra tsikelikely nandalo ny ambaratonga rehetrarehetra mandrapahatonga ny amin'ny fotoana ankehitriny hoe lehibe amin'ny fitantanana sy fikajena ny tontolo iainana eo anivon'ny orinasa compagnie minière base toliara moa izany. Izay no nantaranaky ny amin'ny hoe raha ny définition ny tontolo iainana ankehitriny dia izy tsy afaka misaraka ireo lafiny anankitelo manome ny tontolo iainana dia ny lafiny ara-sosialy, fiarahamonina izany, ny lafiny ara-ekônomika, ny fahantrana sy ny fampiroboroboana ny toe-karena tsirairay avy ary ny tontolo iainana izay mandrafitra an'ireo biby, zava-manan'aina rehetra miampy amin'ny rivotra sy ny environnement iainantsika tsirairay avy moa izany. Ireo no mitambatra izay vao manome an'ilay hoe tontolo iainana. Tena hitako hoe fototra mazava izany izay fanontaniana maranantsika ny enregistrement voalohany ity satria raha ataontsika lava be moa izany mety very ny mpanaraka antsika dia zarahantsika tsikelikely mitohy ilay izy alefantsika aloha ny tapany voalohany fa tia mipetaka tsara aty amin'ny fototrany izany hoe
inona izany ilay mahasamihafa ny atao hoe environnement sy ny climat dia inona ilay teny malagasy ampiasaintsika amin'io azy moa izany mba tsy hisavoritaka ilay sain'ny vahoaka. Za moa izany amin'izao dia tena hoe resahana environmental justice, climate justice, inona daholo ara izany. Ohatran'ny hoe tontolo iainana foana ny atao anatin'ny saiko ato, inona no mba fanazavana dia ny etỳ amin'ny voalohany mialohan'ny tena hidirantsika amin'ilay resaka hoe base linéaire. Zany mihitsy ny ina moa ny zavatra renao isan'andro amin'izao ny environment justice, justice pour l'environnement, climate justice, justice pour le climat. Ny antony dia ny hoe ny mahasamihafa azy moa zany dia raha miresakantsika hoe tontolo iainana dia amin'ny fotoana ankehitriny izao dia tena hoe mahakasika ny olombelona eo sy ny manodidina azy rehetrarehetra. Tafiditra anatin'izany ny zavaboary manodidina ny olombelona, ny fiainana entre ny olombelona sy ny zavaboary. Fa raha miresakantsika hoe climat dia tena mifantoka manokana amin'ilay lafiny anankiray hoe ny toetr'andro na ny fiovaovan'ny toetr'andro. Resahana be dia be satria dia izao. Raha amin'ny teny environnement dia misy ny hoe pollution, misy ny biodiversité, misy ny environnement urbain. Fa raha miresakantsika climat dia tena mijery an'ilay lafiny anankiray hoe noho ireo hetraketraky ny zanak'olombelona hatrizay dia lasa tsika amin'izao tsika taranaka ankehitriny, indrindra ireo taranaka ho avy dia mizaka ny vokan'izay hetraketsaky natao taloha zany. Raha miteny hoe taloha tena nanomboka tamin'ny fotoanan'ny révolution industrielle les années 1960 tany ho any izay raha tsy diso ahy, verina any alavitra be any. Reny rehetrarehetra reny dia nahatonga an'ilay hoe ilay antsoina hoe dérèglement climatique. Lasa tsy araka ny tokony ho izy intsony ny fiodin'ny tany, ny principe ny équilibre zava-misy eto an-tany tsy araka ny tokony ho izy intsony dia lasa mizaka ny voka-dratsiny tsika amin'izao. Ary ny tena loza atahorana amin'izao dia ilay voka-dratsin'ny reny zavatra rehetra reny eo amin'ny toetr'andro. Satria raha mitentsika toetr'andro ny mitombo ny fréquence-ny rivo-doza. Ny raha miresaka izao firenena tavaratra plutôt hémisphère nord, misy plus précisément moa zany ny la côte est des États-Unis, côte est izay raha tsy diso ato. Ny ouragan lasa mihamaro isan-taona amina amplitude tena hoe goavana dia goavana. Ny ranomasina mihamafana, misy karazana zavamananaina an-dranomasina mihamaty izay miteraka succession-na perte-na biodiversité mifandimby moa zany. Zany rehetrarehetra zany ny aty atsimo mihamafana ny toetr'andro. Ny any amin'ireo côte zone orientale, plutôt en orient, ny miakatra ny événement sismique. Reny rehetrarehetra reny no mitambatra anatin'ilay hoe variation na effet du changement climatique satria dia miova ilay équilibre eto an-tany dia manomboka miaina vokantsika amin'izao. Izany hoe ny impact environnemental, ny hetraketraka ozy izy teo atao amin'ny environnement miteraka voka-dratsy amin'ny lafiny maro izay ao anatin'izay ilay climat. Tahaky amin'izay moa zany amin'ny hoe justice pour le climat, pollueur payeur zay ilay terme, izay mipolluer dia mila mipayer mba ahafahana remettre les balances, mba ahafahana mi-équilibrer un peu ny fiainana eto ambonin'ny tany. Zay moa zany angamba fanazavana azoko etiko amin'izay lafiny anankiray izay amin'ny hoe mpisehatra sy mpandalina amin'ny lafiny tontolo iainana ny tenako. Dia sujet l'ordre du jour, sujet chaud ihany koa zavatra resantsika zany zava-dehibe ny ahafahan'ny tsirairay avy mi-se-positionner sy mahafantatra marina hoe makaizy ity tany, bolabolan'ny tany iainantsika ity. Mahakasika ny rehetrarehetra ny zavatra. Tompoko tena nianatra zavatra be dia be sady antsika tamin'izay tapany voalohany izay ho toizantsika amin'ny tapany faharoa amin'izay ara izany ilay tena hoe ifandraisany manokana amin'ilay resaka mafana be ana Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tsy hidirantsika ny lafiny politika fa tena hoe ny lafiny ara-tontolo iainana amin'ilay izy no hitondrantsika fanazavana marina aminareo tena mpiasa miandraikitra ny resaka tontolo iainana ao anatiny ao. Fa raha ny zavatra hita zany ankehitriny na amin'ny ataoko hoe televiziona lehibe
be manana ny mahidy azy aza dia ohatran'ny resaka honohono sy zavatra tsy tena voaresy izany no miparitaka kokoa noho ny tena ilay hoe inona ilay tena zavatra misy marina. Dia aty amin'ny farany izany izay vao tena tolotra ny fisaorana sy fankasitrahananao manaiky ny vahiny manaiky izariny izany ho an'ny malagasy rehetrarehetra, indrindra mba tsy savorivory ao anatin'ny tsy fahalalana fotsiny atsika fa tena hoe mahafantatra hoe inona moa ilay tena mampisavorivory ao amin'ity resaka bazy toliara ity, satria araka ny nazavainao teo ilay resaka tontolo iainana izany tsy afaka misaraka amin'ny fampandrosoana ekônômika ny olombelona sy ny zavaboary rehetrarehetra, ny lafiny ara-tsosialy dia amin'izao fotoana izao moa izany lasa tena lasa ngeza be indrindra ao anatiny indray ilay lafiny ara-politika, nefa tena hoe tokony ireo ilay fototra ireo no tokony resahana, lasa ilay fanampiny ara-politika indray no lasa ohatra hoe sujet mitondra an'ilay izy. Ka dia ankasitrahana indrindra anao mizara n'izany rehetrarehetra izany dia liana sahady izay henon'ny foiny hoe ahoana amin'izay moa izany ny tena hidiran'izany rehetrarehetra izany amin'ilay resaka basy toliara. Dia misaotra betsaka anao amin'izay tapany voalohany izay ho jerentsika raha fotsiny indray ny tapany faharoa. C'était